Nafotaka ny fanon-kevitra nataon'ireo solombavambahoaka teny amin'ny lampanatsimbazaza manodidina ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana eto Madagasikara. Ny resaka nandeha tao anatin'izany moa dia ny mahakasika indrindra ny aratsy ny lalana amin'izao fotoana izao, ny tsy fanajana ny lalana misy mifehy izay fifamoivoizana izay, etsy ankilany ihany koa ny kolokolo mateti-pitranga eny amin'ny lalam-pirenena samihafa. Na dia vitsy aza ny solombavambahoaka nanatrika ny fivoriana androany teny amin'ny lampanatsimbazaza. Navitrika ny solombavambahoaka nitondra sosikevitra hitina hanatsarana ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana ary isorohana ny lozam-pifamoivoizana izay mateti-pitranga tato ato. Ny faratsian'ny lalana, ny tsy fanajana ny lalàna ary ny kolokolo ny nambaran'ny solombavambahoaka fa mitera-doza amin'ny fifamoivoizana. Ankoatra ireo, ilaina ihany koa fijerena amin'ny fahasamihafan'ny zava-misy isa-paritra. Ho an'ny solombavambahoaka nambatondra zaka manokana, anisan'ny mangatahana ny hametrahana fitsipika mikasika amin'ny fampiasana ny kibota izay efa mahatratra 7,000 any Ambatondrazaka ary atao fitateram-bahoaka. Manao transport commun koa bisikileta sy moto any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny mitovy amin'ny posiposy aty Moramanga sy Antananarivo sy Antsirabe dia tokony jerena koa marina fa hoe mamoaka lalàna commune. Fa commune zany tsy manaiky tsy manaraka le fampianarana amin'ny olona reny amin'ny resaka code ka tokony hisy ihany koa. Noty zany na décret avy aty amin'ny ministera mamaritra ny commune hoe mahazo menara lalana le olona fa mba omeo kapasité farafaratsiny ahafahana tanteraka an'ilay zavatra. Laza ny minisitra fitaterana fa manana andraikitra ao anatin'ny fandaminana famoivoizana ny commune tsirairay. Samy manana misy karazana andraikitra daholo zany ao anatin'izany fandaminana zany ary commune ohatra dia manana andraikitra tsara manana fahefana izy andamina mihitsy satria manana an'ilay andraikitra amin'ny resaka fonction de police ny commune afaka manana andraikitra tsara izy amin'ilay fotoan'izay mandamina ny famoivoizana eny anivon'ilay commune mba miresaka amin'ilay agglomération tsy teo anatin'izy fa ny code de la route natao ho amin'ny rehetrarehetra ty zava-tsika. Mikasika ny famoahana fahazon-dalàna mamily fiara, voalaza fa ao anatin'ny volavolan-dalàna feno fifamoivoizana fa ny ministeran'ny ato-tany no misana amin'ny famoahana izany. Rehefa avy laniny antenimera-pirenena dia andalo eny amin'ny antenimera-ndolona ny volavolan-dalàna aotraotra 1 tsipika 4 sy 4 arivo no feno fifamoivoizana eto Madagasikara.